Tato ato dia maro ireo toerana iaran'ny fahatapahan-jiro matetika indrindra ho an'ny teto an-drenivohitra. Nampatsiaina efa ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny JIRAMA fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao izay misy fiantraikany lehibe amin'ny famatsiana ny herinaratra. Tsy mihodina araka ny tokony ho izy ny famatsiana herinaratra rehefa fotoam-pahavaratra toy izao, raha ny fanazavana izay noentin'ny tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny jiro sy rano malagasy. Antony iray mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ny toerana sasany ihany koa raha ny voalaza ny alatra taroby. Ankehitriny dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika dia amin'izay vanim-potoanan'ny fahavaratra izay dia misy fiantraikany amin'ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina zany. Izany eo anatin'ny réseau interconnecté Antananarivo zany io faratsian-toetr'andro. Misy antony maromaro mety hahatonga an'izay fahatapahan'izay ohatra raha avy be zao ny olana ohatra any amin'ireny tompo famokarana herinaratra ireny toy ny any an-dekaleka na ny mandraka na any an-telomita dia ho fiarovana an'ilay fitaovam-pamokarana efa masika avao zany ny varatra dia milatsaka ho azy maty automatika zany ireny fitaovam-pamokarana ireny. Ny zavatra ampiseho amin'izay fotoana izay mety hoe tapaka tanteraka ny famatsiana herinaratra eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Ary ny fiverenan'izay tsy hoe miaraka miverina izy fa tsy maintsy averina tsikelikely ka misy laram-pahamehana zany ny famerenan'izay toy ny ohatrany hoe ny hôpitaly, ny camp ny gendarmerie, ny fonja ohatr'izany zany. Mety hahatonga ny fahatapahan'ny famatsiana herinaratra koa amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao raha antsika mahalala zany fa eny amin'ireny andro ireny misy an'ireny transfo zay hitantsika. Izy ireny dia misy fil zay mitondra ny herinaratra mivaratra zany rehefa milatsaka amin'ny tany. Misy magalatra ireny fil mitondra ny tokony hitondra ny varatra midina amin'ny tany iny na le antsoina terre zany dia le rehefa tonga ny orana mipoaka varatra dia tonga dia le transfo fotsiny zany no hiatany eo dia mazava ho azy fa faritra lehibe ihany no entin'ireny transfo ireny dia faritra lehibe koa zany tapaka jiro amin'izay fotoana izay. Anisan'ny mahatonga ny fahatapahan'ny famatsiana herinaratra koa faritra maro eto an-drenivohitra ny alatra taroby. Ny alatra taroby zany izay mibongatra tokoa amin'izao satria tsy any ivelana Antananarivo intsony no misy amin'izao fotoana fa na eto Antananarivo renivohitra eto raha tsy ilaza fotsiny hoe faritra Beorika, Ambanidia, Kadivato, ny faritra Haute-Ville iny Manjakaray tena ny faritra rehetrarehetra zany saika ahitana fahatapahan-jiro. Mikasika ny resaka fanoloana ny takamoa eny amin'ny andro-jiro indray izay mampimenimenina ny mponina amin'ny faritra sasany dia fantatra fa misy ny fiara-miasa eo amin'ny JIRAMA sy ny commune. Anjaran'ny fokotany raha ny fantatra no mampandre ny boribory-tany misy azy ary ity farany no mampafantatra izany amin'ny direction technique eo anivon'ny commune. Izany direction technique izany no manome ny takamoa apetaka amin'ireo andro-jiro ary mampafantatra ny JIRAMA ny asa mifandraika amin'izay tokony tanterahana.